Fahaly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny WATAWATA GASY ny tenako. Androany isika dia andao ara hiresaka vaovao izay malaza. Toy ny mahazatra moa dia ny fizarana izay zava-miseho ao amin'ny tambazotra tsirasira sosialy Facebook no hozaraina sy fitinina amintsika atao anatin'ny videon'ny WATAWATA GASY. Ka himatamatesantsika amin'izany ny mahakasika ny vaovao izay nalaza tao amin'ny Facebook tao tany amin'ny faritry ny fenerivatsinanana iny tamin'ity faraparan'ny herinandro ity izay Nibaradaka teo amin'ny firetan-tory ilay rangahy Nanome Poizina ny Namany. Io no fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka hatramin'ny farany an'ity video ity. Azadino ny manao commentaire amban'ity video ity mba ahafahana mandravona ndreny hevitra rehetra navatsika video manaraka eo. Tsarovy ny milike ny video antsika ary azadino torokasana hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa ny misy tao WATAWATA GASY toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandrely isika fa avetrany tonga de vavany ndawary. Ny olombelona tsirairay dia samy manana an'izay anjely mpiambina azy izay avokoa. Ary ny zavatra rehetra dia misy fotoanany avokoa. Misy anefa ny olombelona samby olombelona dia hita fa mifanaratsy ary mifankahala. Izany fankahalana izany dia izay miteraka lolompo sy halakobika sy tsy tiako tarehy tahaka izao fotsiny. Ary matetika ny olona izay mankahalanao sy ny olona lasa fahavalonao dia tsy olona lavitra anao fa olona eo ankaiky anao eo foana ary mety efa olona izay tena natokisanao sy nataonao namana tao anatin'ny fotoana lavalava izany. Matetika amin'ny fiainana na dia miezaka manao ny tsara tahaka ninona aza ianao dia tsy hitan'olona iny rehefa misy ny mahasolavaka kely anao indraindray. Izany hoe raha ohatra ka nanao ny tsara anao 7 isanjato ny androm-piainanao dia indray mandeha fotsiny anao mba solavaka kely, izany hoe ray isanjato tamin'ny 100 isanjato teo amin'ny tsara sy ny ratsy no nanaovanao ny ratsy dia iny ilay ratsy iray isanjato iny no tena hain'olona no sady hirahirain'olona lalandava fa ireo tsara rehetra vitanao dia voafafany ilay ratsy izay iray isanjato nataonao iny. Ka izay mahatonga atsika zanak'olombelona dia somary sarotra atao ihany araka ny fitenenana an'ilay hoe ny olombelona dia be siasia toy ny trondro anaty rano. Ka izay no mahavoalaza azy satria isika olombelona dia maro amintsika no tsy mahay mankasitraka ary sarotra amintsika no mba hisaotra sy hidoka ny tsara izay nataony namantsika tamintsika izay. Matetika rehefa ao anaty fahasahiranana ihany isika no mahalala sy mahafantatra an'ilay hoe namana. Ka rehefa afaka fahasahiranana antsika dia iny namantsika izay tena nanavitra antsika tao anatin'ny andro sarotra iny no itsipahantsika voalohany. Izay ny atao hoe mitsipadoha ny lakan'ny tany. Ary matetika isika amin'ireny fotoana ireny dia tsy mba mahay mankasitraka mihitsy ary tsy mba mahay misaotra ny tsara rehetra vitan'iny namantsika iny tamintsika. Hany ka feno fifanomezantsiny sy fifanaratsiana no asesintsika matetika izay tena efa hita foana eo anivon'ny fiarahamonina izay. Ka eo indrindra no mahatonga ny olona sasany matetika manao ilay fitenenana hoe tsy maninona intsony aho na dia tsy mananamana ary tsy maninona intsony aho na dia tsy tian'ny fiarahamonina fa rehefa mandeha amin'izay ilavako azy ny fiainako dia arahaba soa arahaba tsara fa raha toa ka hian'ny fiain'ny fiarahamonina foana nataoko asa isan'andro dia tsy handroso mihitsy ny fiainako. Misy ny mahamarina azy izay satria raha hiain'ny fiain'ny fiarahamonina koa ianao isan'andro vaky izao dia sarotra aminao ny handroso amin'ny fiainana satria ny fiarahamonina tsy maintsy ahita hitenenina foana ary ny olombelona tsy maintsy ahitavan'olona tsikera lalandava foana. Ary misy ny olona eo amin'ny fiarahamonina dia efa izay mitsikera ny hafa izay mihitsy no tena ataony vaindon-draharaha ary izay no andaniny fotoana isan'andro vaky izao. Eo ihany koa ny amin'ny hoe finamanana sy ny sarisary namana. Eo indrindra araka ny voalazan'ny hirany Jarigo izay nama io izy manahirana indraindray. Ka io namanao izay ataonao tiana io indrindra no matetika mamadika anao ary mamarina anao any ankady. Ary mety io namanao io mihitsy no hahafaty anao indray andro any raha toa ka miteraka izay lololompo sy ny tsy fahazahazahony izay mety hahasambara sy hahatsara anao izay. Ka izay no mahatonga an'ilay hoe tsy izay zavatra rehetra atao no ambara namana avokoa
ary tsy zay projetnao tianao ho tanterahana no ho resahana sy ho tantaraina amin'ny namana fa mety iny namanao iny ihany no hamadika anao ary ho laza fahavalonao. Ankoatran'ireo ray aman-dreninao dia sarotra ny hatokolon-kafa izay na dia azo lazaina fa hoe tena eritreretinao namanao farakin'izay tena tsy misy to azy, iny indrindra no hamadika anao any indray andro izay tsy ampoizinao any. Ka izany indrindra ny zavatra niseho tany amin'ny faritry ny fianorivan-tsinanana iny tamin'ny farafaran'ny herinandro ity. Izay olona tena nisokajiana ho namana ary tena natao namana, izy indrindra no namadika ary nahavita namony nahafaty ny namany. Araky ny vaovao azo avy tany amin'ny fianorivan-tsinanana dia toy izao manaraka izao ny fitrangany ilay izy. Nindaosam-pahafatesana tampoka iray mpianakaviana iray ny 7 Mey 2024 lasa teo. Nandritra ny fieretan-tory natao ny 10 Mey 2024 no tonga avy any irangahy anankiray izay namany ny safosafo ny lohany sady nilaza fa tsy nampoiziko nahafaty anialahy lesy iny zavatra nomeko anao iny hoy izy. Tesitra noho izany ny fianakaviana sy ny fokon'olona izay niandry faty ka tena saiky niharany fitsaram-bahoaka ity farany. Efa ny amin'ny polisy izy ankehitriny raha ny fampitam-baovao izay voaray. Fantatra ihany koa fa Poizina no nahafaty ilay rangahy iray mpianakaviana izay nodimandry izay sahabo ny 20 taona eo eo. Raha ny fanazavana nataony mpitsabo nanao fitsirihana an'ity faty ity hatrany. Ankoatra ity iray mpianakaviana ity izay indaosiny mpahafatesana noho ny Poizina nomeny rangahy ity dia voalaza fa efa misy lisitra ireo olona izay kasainy Poizina ihany koa ity rangahy tsy matahotody ity. Izany ka tena toetsaina izay faraky ny ratsy ary hita mibaribary fa tena lasa mivadika biby raha olombelona rehefa diso tafahoatra izay fialonana sy tsy fahazakana namana mba ho tafatafa noho ny tena izay. Inona moa zany no tombotsoanao raha toa ka ny namanao ankaiky anao na koa ny fianakavianao no maty? Sa moa ve rehefa maty izy ireny ka afaka ataonao laoka sanatria? Tsy hitako inona ny tombotsoa hanapozinanao ny hafa izay hamono hahafaty azy nefa dia zavaboarin'Andriamanitra io ary natao hiaina sy hilamina ety ambonin'ny tany. Fa ianao izay olombelona mitovy aminy samy mitafy nofo amandra no tapa-kevitra fa hamono hahafaty ny namanao noho ny izay fialonana diso tafahoatra izay. Io eo amin'ny fiainana tsy voatery natao hitovy ny olona tsirairay sy ny fombafomba fiainana ary ihany koa ny fahefan'ny olona tsirairay eo amin'ny fiainana izay. Misy natao sokajy ambonimbony ary misy ny ambanimbany. Fa tsy midika rehefa niaraka nijaly nareo tany am-piandohana tany satria nareo mpinamana ka tsy maintsy miaraka ho tafa. Tsy maintsy misy foana an'ilay fomba fitenenana manao hoe ny ombindray mandry dia tsy voatery indray mifo. Izay no antony mahatonga an'ilay ny olona niara-nitady tsy voatery hiaraka tafa avokoa. Fa misy ny ambinina ary misy tsy ambinina. Rehefa ianao ny ambinina dia tokony ahay hisaotra an'Andriamanitra ary ahay hisaotra ireo olona izay niara-dalana taminao foana nandritra izay andro sarotra sy lalan-tsarotra izay nilovanao izay. Fa raha ohatra kosa ianao tsy ambinina dia aza kivy ary aza tao hahatonga anao be fialonana amin'ireo namanao izay heverinao fa tafa noho ianao izay rehetra izay. Fa ankaikaizo ny namanao ary fantaro sy fakafakao inona no nahatonga azy lasa ambinina tahaka izao. Fa tsy hoe rehefa ny namanao no tafa noho ianao dia iny ianao fandeha mosavy sy hanome Poizina ilay namanao. Tena toetsaina ratsy izay ka mila vanovana. Izay ary ny tompoko lasy tompoko vavy no masaka azona roso tao anatin'ity video ity. Soatratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Asa dino ny manao commentaire ambanin'ity video ity mba afahana mandrafina ireny hevitra rehetra ireny novantsika video manaraka eo. Tsarovy ny milaiky ny video antsika ary aza dino toraka izany hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba afahanareo manaraka tsy tahapaka ny video izay lefa any amin'ny sisy sy tao WATAWATA GASY. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.